Zay no makasika an'iny fa tsy neto andrenivohitra ihany no miaina ny aratsiany lalana maro no menomenina ny amin'ny commune manodidina any eo anatrehan'izay faratsin-dalana izay isan'ny misedra olana ohatra ny eny Ambohitsarathelo ao anatin'ny fikambanana zany izay manatanteraka ny asa ny zanaka Tsimondrano ity asa goavana tanterahan'izy ireo ity dia anamboarana ilay ampahan-dalana eny Varabohatra eny voatsela kory tokoa mantsy zay no nisy fimenomenoma ho an'ny mpampiasa ity ampahan-dalana ity ny faratsiny zany lalana zany. Nampanano sarotra ireo fiara-madinika sy ny mpampiasa ity ampahan-dalana eto Varabohitra mihazo ny Ambohitsarathelo mirefy 3 kilometatra ity ny faratsiny ity ampahan-dalana ity herinandro vitsivitsy lasa izay. Hitantsika moa reny le taxi be lava be reny aty aminay reny sprinter reny mikasoka foana vodiny nefa midina eto taloha. Ny olona mandeha tongotra raha manao taloha tena tsy maintsy vingitana ny kiraro dia ny olona manana tômôbilina iva raha nandalovana raha mandalo teto taloha dia mitady lalana iviliana mihitsy miakatra any ambony any. Ny fisian'ny lavadavaka maromaro teto atorina izay feno rano no nahatonga izany. Natomboka omaly ny asa fanamboarana ity ampahan-dalana ity izay aritra 3 andro. Ny fikambanana zanaka Tsimondrano no miantoka ny fandaniana amin'izany. Terepana mieritreritra manjakariva hoe ahoana no mamety atao asosy atsara ny faritra Tsimondrano sy ny vahoaka miara-miaina ao anatin'ny faritra Tsimondrano dia tsy nisalasala zay araka ny teniko teo fa nandray andraikitra avy-hatrany mitondra izay mba kely voangonay teo raha ny fanamaren'ny mpitatitra tao anatin'ny 10 taona izay vao nisy indray ny asa fanarenana sy fanamboarana ity ampahan-dalana ity mbola mijanona ho asa vonjy-maika ahafahan'ireo vahoaka mivezivezy anefa ity lalana ity satria dia mbola teo amin'ny dingan'ny fandrakofana quartzity ihany no tanteraka. Antsoeton'ireo commune mampiasa ity lalana ity dia Itosy, Andohatanjona, Bemasoandro, Ambohidrapeto ary Andranona ohatra ny anaovana asa fanamboarana maharitra eto.